Dia mbola amin'ny fifaliana trano ry havana no iara-banantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Tafiona indray ao anatin'izao fandaharana izao. Andeha hiarivavaka tsika aloha. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola feno fifaliana trano izay misaotra anao, raha mbola omenao an'izao fandaharana izao, ahafahana mampita ny hafatra avy aminao, amin'izay tokony ho andinihan-tena ny tsirairay avy, amin'ny zavatra hohanina, amin'ny zavatra atao. Dia mangataka trano izay ny fahendrena avy aminao, mba samy ahazo ny tandrify ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny zavatra ifampiresahantsika indray amin'ity androany ity dia mahakasika ny Paraky sy ny Sigara. Zava-doza, ny Paraky sy Sigara. Io Paraky sy Sigara io dia totra nefa mahazatra loatra ary tsy mahataitra ny olona mihitsy ny fandraisana, fihinanana an'izany. Ary ihany koa ny fahitana ny olona izay mandray an'izany aza ohatry nefa mahazatra fotsiny. Kanefa ry havana dia tena zava-doza io. Zava-doza io. Misy zavatra vitsivitsy ihany izay andenge ho jerevantsika. Raha ny zavatra hitantsika eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Ary tsy eto Madagasikara ihany akory fa hatrany ivelany. Voalohany aloha dia izao, tena ny firenena rehetra eran-tany mihitsy dia samy miara-manaika fa ratsy ny Paraky sy ny Sigara. Raha miteny hoe Paraky sy Sigara moa dia iray ihany ireo raha ny tena marina. Ary izay no mahatonga ny hoe ny firenena rehetra eto an-tany dia nisy fifanarahana natao mihitsy ny amin'ny hoe tena ahena arak'izay azo atao nisan'ny olona mandray an'ireo zava-doza ireo. Ahena. Ahena. Tsy mahasamana foana izao tontolo izao ny firenena rehetra. Ny antony dia izao, be dia be ny vola izay ampidirina amin'ny alalan'ireo Sigara sy ny Paraky ireo dia tsy sandra ireo foanana, fa fantany kosa hoe zava-doza. Ary raha mijery tsika amin'ny fonina Sigara amin'izao fotoana izao, dia tena efa misy soratra, tena misy sary miaraka amin'ny soratra hoe mahafaty, mahavoanio mamiadana sy ny sisa sy ny sisa. Ireny ihany tsy hoe eto amintsika eto Madagasikara ihany akory, fa manerana an'izao tontolo izao dia misy firenena be dia be nanaiky hoe ndao fa asiana ireny mba hahatonga ny olona tsy handray an'io. Inona moa ny antony hoe mahazava-doza azy ka mahatonga an'izao tontolo izao manao an'izany? Misy poizina amanarivorivonya ao anatin'io Sigara io sy ny Paraky io, amanarivony. Ary ireo poizina ao anatin'ireo dia miteraka ho mamiadana na kansera eo amin'ny vatan'ny olona. Anisany mahatonga ny fahafatesana betsaka indrindra eran-tany ny Sigara sy ny Paraky, na ankolaka na mivantana. Manomboka mandraindray an'io daholo any amin'ny faha 12 taonany ny olona. 12 taona eo dia efa manomboka mandray an'io. Ny Paraky moa izany dia any ambanivohitra raha ny eto amintsika eto Madagasikara ny tena mandray be dia be. Fa ny Sigara dia mandray an'izany amin'ny toerana rehetrarehetra ihany koa. Ankoatran'izany dia izao. Tsy mba eo no eo ny fiasan'ny fanomban'ny Sigara sy ny Paraky. Tsy hoe vao mandray ianao androany tonga dia androany ianao dia marary. Fa arak'izany tenenina izany hoe ho mamiadana izy io. Kansera no vokany na mamely tsikelikely eo izy. Mamely tsikelikely izy amin'ny olona izay mandray azy. Ary izany ry havana no tena mahazava-doza an'ilay satria fitaka ny hoe ohatrany tsy maninona. Ary misy olona mihitsy koa aza mieritreritra hoe toa ohatrany mbola ela velona ihany na dia mandray an'io aza. Mbola fitaka ihany koa izany. Fa efa potipotehany io ny any anatiny any ary tampoka ny fahafatesan'ny olona tahaka an'izany. Ary ankoatran'izany ihany koa ry havana dia izao, ny olona izay mandray an'io Sigara sy Paraky io dia mety araka ny fanadihadian'ny manam-pahaizana any amin'ny 5-20 taona aorianan'ny fotoana izay nijanonany, izay vao mety hiverina raha ho tafaverina amin'ilay etany tsy nandray izy. Ary 5-20 taona aorianan'ny fotoana izay tsy nandraisany intsony ihany koa dia mety mbola ho tratran'ny aretina vokatr'ilay nandraisany teo aloha izy. Io izany tsy mila hoe mandray be dia be ianao, fa rehefa mandray foana ianao dia voany olona, voan'ilay aretina tsikelikely. Ny zava-doza manaraka ihany koa dia izao, tsy ho an'ny olona izay mandray mivantana ihany akory,
fa ho an'ny olona manodidina ihany koa. Ary zany no ahitantsika angamba fa raha eto amintsika eto Madagasikara zao dia rarana mihitsy hoe raha vao mifoka eo amin'ny toerana misy olona, be olona, dia voasazy ary mandoha vola mihitsy. Saingy indrindra fa tsy misy manaraka zany. Ary raha antsika mahita raha teo fa ny toerana rehetra ny akamaroany dia tsy azo ifoana sigara akory azy. Any anaty birao rehetra tsy misy manaiky an'izany, eny amin'ny toerana any anatin'ny fitateram-bahoaka tsy misy an'izany, any amin'ny hopitaly raha teo mazava ho azy amin'ny toerana rehetra, satria zava-doza ny sigara sy ny paraky. Itsika andeha hijery amin'ny maha kristianina antsika ry havana. Amin'ny maha kristianina antsika mazava ho azy fa raha zavatra efa fantatra fa zava-doza tahaka an'izany dia tsy tokony ampidirina mihitsy poizina ao anatin'ny tenantsika. Misy tenan'Andriamanitra itsika betsaka, itsika maro, ilay teny eo amin'ny Korintiana 1:7 sy 7 manao hoe tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Koa raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia hosimban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Zany teny zany ry havana. No tokony tsy ikitihan'ny olombelona rehetra izay mahatsiaro fa zanak'Andriamanitra. Ny kristianina rehetra dia tsy tokony hikasika mihitsy an'izany zava-doza zany ny paraky sy ny sigara. Tsy tokony ampidirana an'izany poizina izany any anatintsika maha-tempolin'Andriamanitra antsika, ary masina ny tempolin'Andriamanitra. Ary mampatahotra aza ilay teny teo hoe hosimban'Andriamanitra kosa, hosimban'Andriamanitra izay manimba ny tempoliny. Koa eto ry havana, nanaovana antsoavo amintsika rehetra raha sanatria ianao hoe ka mbola voafatotra izany. Fotoana fialana amin'izany zao. Fa simba daholo ny rehetrarehetra, simba ny ara-panaraka izany tenin'Andriamanitra izany, simba ny ara-batana araka izay nitany saina tamintsika teo, ary manimba ny fiarahamonina aza. Mamono olona ianao raha ohatra ka ianao no manao an'io, ny manodidina anao koa dia tahaka ny manao an'ilay izy any. Zava-doza nge ho an'ny ankizy. Raha eo anoloan'ny ankizy ianao no mifoka an'io dia malaky be ny ankizy mandray ny zavatra, ny poizina izay ateraka ilay sigara. Zany rehetrarehetra zany ry havana no anaovana antsoavo amintsika rehetra indray fa tena zava-doza ny paraky sy ny sigara, ary tsy mamela mahazo io. Hitantsika fa reny misy olona izay maty tampoka hoe mijanona tampoka ny fony, tapaka lalan-drasy ny sisa. Reny ene, zany no tenenina fa rehefa jerena ilay olona izay mety tsy tenenina ny fandraisan'ny sigara na ny paraky, izay manentsina ny lalan-drasy ny sisa sy ny sisa, mahatonga ny fahafatesana tampoka io. Ka dia eto anaovana antsoavo amintsika. Raha ny fanjakana aza miezaka miady, zao tontolo zao aza miezaka miady mandrara ny tsy ifoana an'izany, tsy andraisana an'izany amin'ny toerana rehetra, nahoana moa itsika kristianina ry havana tsy hijoro vavolombelona ny amin'ny tsy fikitihantsika an'izany. Ary tsy vitany hoe tsika tsy mikitika fotsiny, fa andao tsika hiara-iady amin'izany mihitsy, andao hifanome tanana ny amin'izany. Ireo ankizy sy tanora, andao tsika hiaro an'ireny, tsy avelantsika na dia nividy an'izany aza. Ary raha sanatria ianao ka manao antom-pivelomana ny fivarotana an'izany, mety ho tombony ve zany? Fa ty antoko izany, ajanony farany izay aingana mihitsy, ajanony farany izay aingana fa omeny ny tompo anao, izay sahaza ho anao amin'izay mety ho fidiram-bolanao, fa tsy voatery amin'ny famonoana olona tahaka an'izany. Ka dia izay indray ry havana no tiana hifampizarana amintsika ao anatin'ity fandaharan'ity zava-doza ny paraky sy ny sigara. Sady latsika malaky zany, no andao hidivantsika malaky zany, fa potika ny fiainan'ny olona betsaka izay tsy mba mivantana tahaka an'ireo zava-mahadomelona mahery vaika, tahaka ny hoe nongongony sy ny sisa ny zava-mahamamo. Fa ny sigara dia mihinana moramora eo izy sy ny paraky kanefa mamon'olona manimba zavatra be da be. Ary zao ry havana ny faran'izay tiana mba ho ifampahirezantsika. Be da be ny olona te hiala amin'izy io, mahafantatra ny faharatsiany fa tsy mety afaka. Zao ihany ny antsika, tsy miova ny Andriamanitrantsika. Jesosy Kristy efa niteny fa raha ny zanaka no afaka anareo
dia ho afaka tokoa ianareo. Lalana tokana ahafahantsika miala ny fandraisantsika an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Miala sy mihintsana avokoa zany, ary tsy hanjaka eo amin'ny fiainantsika intsony zany rehefa Jesosy mavelantsika hanjaka. Mbola vonon'izy mandraka ankehitriny hanatanteraka an'izany hoe hahanafaka atsika raha mbola fatorany izany tsika. Mahireza ry havana.